Aleloia. Amin'ny lehibe indray raha ny vaovao-drala no mihaino amintsika amin'izao fotoana izao a. Faly dia faly indray tenako mihaino aminao eto androany ary dia manana fahedana ny tompo aho amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity. Dia ny fahedana ny tompo anie ho amintsika tsirairay avy rahabaina manokana ianao raha androany no vao tonga miaraka aminay eto dia sady te tena aminao marita hatramin'ny farany no te hampainanao koa hoe tsy kisendrasendra akory no nahatongavanao eto fa dia mareta hatramin'ny farany hiaraka isika hivavaka hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hizara filazantsara aminao zay amin'ity androany ity mino aho fa mety ilain'ny fanahinao zany ilain'ny vatanao ilain'ny fahasalamanao ilain'ny tokantranonao sy ny ankonanao ka dia tahin'ny tompo isika menakavy. Hafahafa ampainonareo ny feokira ahoana zany ary painonareo anahako zao manao ahoana zay zao no tena zava-dehibe koa hoe manaona ny painonareo maheno tsara ve nareo dia tahin'ny tompo ary isika menakavy. Miditra volana teto androany nalambavitsika lovilitina fa tsy diso ino fa tsy diso zay nalambavy lovilitina niditra volana teto dia fahasoavan'Andriamanitra anie ho aminao sy ankonanao. Tahin'ny tompo raha navavy lovilitina dia ny fahasoavan'Andriamanitra anie tena naraka anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Meko anao mihitsy androany tena ataoko cadeau anao mihitsy androany salamy 7 manontolo hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao indray ho tahin'ny tompo anie raha navavy lovily ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ny hanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia tsy hanan-java-mahory mba hanjava-tsoa dia ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia nanarakaraka azy tao moa raha latojo efa niazakazaka be mihitsy le izy dia efa any amin'ny mamia zao mialatsia aminareo zao tao ambony tao mety tsy voateny fa mamia tahin'i Jesosy mamia Kodaleonia tojo lovilitina Kodaleonia Yama dia tahin'ny tompo Felana Rakoto dia korotandrotana izy tsy hitako Felana Rakoto zao no hitako farany teo dia avy eo Razana Monika fahombiazana fitahiana Erika Raka dia Mami Marizo Rambavlina artisanat de Madagascar Kodaniela Selina Rosemina Tongasoa Sandola Erika Anatra Marie Hortensine Rantalina Marie Charline Kodaniela Samina Sandola Mami Razana Soa Sylvie Rodine Erika vavakely ve feokira teo tsy haiko zao natonga an'izay Fabio Razana Kandapa Kadaka Marizo Rala Alain Asina Apôstôly Noélie Fantou Mampionina Berthe gadogadona ohatra bagazy mba bagazy ary zany fa tsy bavaza Razana Soa Sylvie Jesosy Mahery Yama Eliza Tsiala mandeha tsara ozy izy Yama mahare tsara koa ny Lina mama ny Jenika tahin'i Jesosy fahombiazana fitahiana Tongasoa misaotra ny teny mety dia efa nareo ihany moa zao vizivizy eo efa voateniko daholo ny anaranareo Terira Albenja Tongasoa Terira Albenja dia Jonatana Aleloia tsisy zao nalaolia dia zay angamba no tsy voateniko ho tahin'ny tompo anie tsika menakavy faly be zay mahita anareo eto miaraka indraitsika amin'ny adin'ilay sasany mahery satria androany dia mizara roa ny fandarantsika anao ny vavaka fiambenao Tromazary tsika dia aorianan'izay dia miditra eto mampionina mitondra antsika anatin'ny vavaka fitondranam-bavaka ka dia efa reo moa nareo izay hita eto isaky ny lakamisy misy aminareo rehefa lakamisy talata ohatr'izao dia hita fa tsy maninona nefa zany fa finoana daholo zany rehefa talata misy fangataham-bavaka dia afaka mandefa nareo fa misokatra ny messengerako
dia alefaso anaty messengerako radio ty radio ao anatin'ny messengerako na alefasinareo ny fangataham-bavaka fa tsy any amin'ny page kory ary tsy any amin'ny mampiona tsy any amin'ny vidéo fa ato amin'ny compte ka radio aty radio manao live io dia io ny anareo ny alefasinareo ny fangataham-bavaka dia toizatsika any moa ato amin'ny radio ty radio fa tsika live satria ao nareo mba mahazo notification indray aloha dia hotahiny tompany tsika menakavy Gracia Maria tonga soa, Angelina Diamant tonga soa, Ranavavy Aloe Vera tonga soa daholo tsika menakavy. Andao tsika aloha nomboka ny fotoana. Tsika nomboka ny fotoana ka andao hoentitsika mpandrosoantsika eto ny zokintsika felana rakoto hiditra hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Dia andao aloha tahiny tompo ary miarahaba amintsika Amboaramiaina aloha sy Preta Maria. Dia andao ary hivavaka ary tsika araka amin'ny zoko felana rakoto. Tahiny tompo zoko felana rakoto anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra indray amin'izao alina izao. Miaraka hivavaka tsika anovoantsika izao fotoana mamy dia mamy izao indray. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola ampelimpisaorana anao indray izay Jesosy satria ny fitantananao anay tamin'ity tontolo andro ity. Misaotra no mitombonandro fahavelomana nomenao any tsirairay avy ka hatratra amin'izao alina izao. Misaotra Jesosy satria tsy ny rehetra mety nahazo ny fivelomana androany fa zahay rehetrarehetra izay manatrika eto sy miaino eto Jesosy satria betsaka mety tsy nandre izao afatra izao intsony Jesosy malala satria Jesosy dia ny famiraponao mbola tsy nalandrindra nay tsirairay avy ka nazonay famelan-keloka sy famirapo avy aminao ka nahatonga ny tsirairay avy mbola velona teto velona trafamonjena tamin'ity androany ity Jesosy malala. Saotra no fitantananao anay tamin'ny tontolo andro ny asa mandrarà ny adidy amanandraikitra rehetrarehetra Jesosy ka tafita soamatsara indray tamin'ity alina ity izay alina izay fotoana hifanomezanao aminay indray Jesosy malala ka dia apetraka eo ampelantananao izany Jesosy malala mangataka ny fanahy-masonao izay andrakitra izao fandaharana izao izay fandaharana vavaka fiambenana izay andrenesana ny teninao satria hainao azy izay mahazo azy izany teninao izany teny fiainana teny mampahery teny mamelombelona ny fanary teny mampitraka izay reraka amin'ny tanondrika ka dia matoky sy mino Jesosy fa rakofan'ny ranao masina izao fandaharana izao dia ao koa ny fitaovana izay ampiasain'ny pasteur Jesosy any amin'ny tokantranony any manaparitaka izao asa filazantsandro izao Jesosy malala ianao aneny anrakitra an'izany connexion rehetrarehetra izany ka tena hoe tsy ho tapatapaka Jesosy ny fandaharana rehetrarehetra fa ho tonga any amin'ny tsirairay avy any isam-bazantany Jesosy niafatra tianao ambara amin'ity androany ity. Dia jereo manokana koa Jesosy ny mpanomponao izay hitondra ny tenin'Andriamanitra indray tamin'ity androany ity Jesosy dia ianao koa Jesosy niampitenin'ny vavany ary indrindra ao pasteur izay amela benatra amin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy malalo rakofon'ny ranao masina pasteur tena mba hoe ho tafitany amin'ny tsirairay avy ny afatra tianao ambara amin'ity androany ity Jesosy malalo. Dia ao koa Jesosy rahavavy mampiona izay mitondram-bavaka amin'ny tsirairay avy Jesosy jereo izany mpanompo vavinao izany Jesosy malala ianao koa ny ampahery azy amehery azy amin'ny vavaka rehetrarehetra izay asandra hatreto Jesosy malala ho an'ny tsirairay avy tena ho tafakatra any aminao any Jesosy malala. Dia rakofon'ny fanahy-masonao any koa izany mpanompo vavinao izany sady mbola hitondra ny vavaka ho amin'ny firenena ihany koa Jesosy satria mandalo alitsarotra amin'ny firenena amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia mila izany vavaka izany dia apetraka eo ampelantananao izany mpanomponao hitondra izany vavaka ho amin'ny firenena izany. Dia jereo manokana ihany koa Jesosy rehefa vahoakanao izay novidinao andray miafatrao amin'ity androany ity Jesosy malala
Ianao ani Jesosy nadamy mamprograma ny tsirairay avy any amin'ny ny toerana izay misy azy zany mba zononiditra sy mijery zao fandaharana zao Jesosy malalaka indrindra mivavaka fiambena zao izay mety eritreretin'olona hoe anlinina ihany Jesosy nefa tena misy voninahitra ao ary tena hoe anjakan'ny fanahy masonao Andriamanitra ka dia apetraka ao am-pelantananao zany Jesosy izany mivavaka izany mba ho voninahitra ny anaranao reny ihany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra ny zokim-pianarakotika tanatin'izay hivavaka izay Andriamanitra manankiray pasoavana ane amaly fitianao raha navavy fianarakoto dia tongava amin'ny ambony indrindra misaotra amin'ny fandraisana anjara ary za matoky sy mino fa tsy mba hoavelan'Andriamanitra ho velobeny maina akory izay fandraisana anjara izay nataonao izay tamin'izay hivavaka matsiro be nentinao teto tahiny tompo zokim-fianarakoto dia mahereza hatrany hatrany tahiny tompo. Lanto nirina Nambintsoma-Kirina, Anjasika Patitsy, Eliana Miarniena, Soameva, Tianarakoto Arzaka, Preta Marie, tonga soa daholo ianareo rehetrarehetra izay izao voatafiditra. Tsika moa tsy hoe tsy misy ny tononkalo, misy tononkalo efa vita ao fa ho anareo izay efa nandefa tononkalo ka mety manontany tena hoe maninona tsy mandeha dia tsotra ny antony mbola somary tena sahirakirana ara-potoana ny tenako dia tsisy fotoana ikarakana azy avy any amin'ny anabavy zay lahany sy nefa vita efa ny amiko koa ny tonokalonareo fa zahako ny somary telo be mihitsy ara-potoana dia tsy afaka mbola mikirakira n'ilay izy dia aoriana kely rehefa tsika ny tononkalo sao dia gaganareo aiza ny tonokalonay tsy lavitra izy fa ao ihany tsy hoe izy fa maka-toerana hoe notsika aoriana kely. Palra Eritovo, tahiny Jesosy, Soameva, Eliana, tahiny Jesosy tsika menakavy. Hitravrana tena Andriamanitra tsika araka amin'ny ranabavitsika mamitsika rehefa avy ao anatin'ny toriteny andro tsika no antira mahafinaritra be ty anatin'ny ty zany anao maka toerana tsara maka baiboly fa hen'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy ao dia verikavy fitoranam-bavaka androany dia afaka efanao messenger ny messenger ny radio ty radio fangataham-bavaka izay ataonao. Tahiny tompo ary meno finaritra isika menakavy.
Tuku ekiriku tutinda, ekiriku tutinda, ekiriku tutinda. Ya, lana tsy be dehibe moa hoy nareo ohatrany tsy dia mety tsara ilay feokira, tena tsy haiko izao no mahatonga an'izay. Hafahafa ilay hira, ary rehefa miteny aho manao ahoana, izay no tiako ho fantatra. Ary rehefa miteny aho dia manao ahoana fa mahavariana aloha izany satria ny sary nefa tsara, mety tsy tokony resaka connexion satria raha resaka connexion io dia miraikidраikitra ny sary. Ary rehefa miteny tsy maninona, ahoana ary mahatonga an'izany ry havana. Tena jerentsika indray izao no mahatonga an'izay hoe inona fa dia ny zavatra mahavariana, tena mahavariana, tena mahavariana, tena mahavariana. Amin'ny 1er Oktobra isika hanatotosa mba fahankalazana kely ny fahefa-taonan'ny Ankiradio. Ho anareo izay efa teto niaraka taminay dia rehefa misy événement, rehefa misy zavatra hiseho, rehefa misy zavatra ngezangeza ho ataontsika, raha tadidinareo tamintsika nanao an'ilay hetsika hoe gamaliel dia tena variana satria fitaovana mandeha tsara rehetra rehetra ohatr'izao. 3 andro mialohan'ny fotoanan'ny gamaliel tapaka tanteraka ny connexion, tsy nisy ninninona, ary dia tsy maintsy voaterina tao live audio ny fotoanantsika tamin'izay tadidinareo. Nareo teto tamin'izay, izy avy nefa teto tamin'iny, tonga dia lasa tsy maintsy natao live audio ny fotoam-bavakantsika 3 andro mialoha, nefa ny tena nandeha foana hatramin'izay. Dia isaky ny ankalaza zavatra, isaky hanao zavatra dia misy zavatra ohatran'io foana. Nefa tena mahavariana izany satria tena teneninay ianareo fa ny fitaovana ampiasaintsika izao dia niova daholo. Izany hoe tokony voameh tsara izany Gilgala fa tsy gamaliel, hetsika Gilgala fa tsy gamaliel. Izany hoe arakaraka ny itavantsika zavatra tsara no voameh ilay izy somary ohatran'ny misy an'izay olona an'izay. Ka io efa mahazatra fa miaritra kely tsika mety androany tsy rapitso io no mety misy an'izay fa ho jereko ihany moa rehefa hoe inona no mety antony mety mahatonga an'izay. Fa aza manana areo fa tsy maintsy metsara io. Alleloia. Tsy maintsy metsara io tsy maintsy tahin'ny tompontsika. Alleloia. Izay no ela hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra moa raha antsika mirana vavikelytsika mamihy dia minofinaritra ary tsika mianakavy. Aorian'ny toroteniny dia iverina eto ihany hamelapelatra. Tiana Ray Kotoarizaka, soa ofisialy, Iama, izaho mbola tsy narabaiko teo, misy koa ambonimbony ao, i Bekisola, hitako teo ihany koa. Tadidinareo mihitsy. Eka, ny fanelingelena nataon'ny devoly tsy maintsy misy fa io koa tamin'izay tadidiko mihitsy tamintsika nanao an'ilay hetsika Gilgala. Tato ambadika tena nandeha mihitsy ny délivrance satria tena nikorotana ny connexion tamin'izay, nikorotana. Ohatran'ny nisy tapaka mihitsy ary toetra naverina hoe sa hoe tapaka. Dia tamin'ny fahankalazana ny faharoa taona, io teneniny toy tamin'ny fahankalazana ny 2 taona dia nisy an'ilay tapaka koa ilay izy tena dia tsy nety niverina raha tsy ela be dia mahavariana. Fa tsy mahavariana moa raha ny tena marina rehefa mahazatra. Ny devoly tsy faly rahateo tsy maninona nefa izany fa tsika dia manome hety foana. Misaotra an'ireo amin'ny faharetana. Andao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika.
miaraka amin'ireo bavy-mamitsika dia lasaritsika avy hatrany mino finaritra ary izy tia menakavy dia velona tao avy eo mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Manonona fiadaran'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Amin'izao an'izao ny fiadaran'i Jesosy ilay anapaka anatin'ny fontsika amin'izao. Hijery tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra izay jerentsika dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:5 sy 5. Raha miara-mahita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia nateraka Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay nateraka dia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia irezanak'Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ankatoavantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesitra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay entiny maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Halleluja. Izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia nateraka an'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Eto izay Andriamanitra manambara antsika rehetrarehetra izay mino, ny olona rehetrarehetra mino fa Jesosy ny Kristy, izy no mpanjaka, izy no zanak'Andriamanitra velona, izy no manana fahefana amin'izao tontolo izao, dia nateraka Andriamanitra. Satria nanino? Satria izy nino izay naterany. Izy moa nateraka Andriamanitra, Jesosy no tonga anao teto ambonin'ny tany. Ino antsika izy? Ny zavatra nataony Jesosy teto ambonin'ny tany arantsika. Mino tsika amin'ny zavatra ny fahavegana rehetrarehetra, ny zavatra nataony. Ino antsika? Mino tsika fa izy manana fahefana. Halleluja. Ary izany rehetrarehetra izany ny fitiavana, ny finoana anatintsika, satria tsika nateraka, fa mino tsika ny tenin'Andriamanitra milaza izay mino sy atao batisa no vonjena. Izay rehetra mino zany mino fa Jesosy, satria Jesosy natao batisa satria nateraka, ary atsika koa nateraka ndraiky tamin'ny fotoanany atsika natao batisa, nanomboka teziny, nateraka Andriamanitra isika. Dia mino. Halleluja. Halleluja. Dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Izany hoe tiantsika izy sady hitandremantsika ny didiny. Nazovy manana fitiavan'Andriamanitra, za mino Jesosy, za mino Andriamanitra. Tsy maintsy maneho fitiavana. Ny asa zany mila manana fitiavana, mila hitandremana, mila katoavana izay ny didy. Tsy hoe maro baka maro amintsika, maro amin'ny olombelona, maro amintsika amin'izao tontolo izao baka amin'ny ny finoana ihany mavonjy, kofa mino na dia mino. Nefa mila eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Mino anao sady mankato ny didiny. Fa izao ny fitiavan'Andriamanitra dia hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesitra ny didiny. Raha latsaka aminao ny fitiavana, raha tena tianao mariny Jesosy, raha tena tianao mariny Andriamanitra, tsy mavesitra aminao ny mitandrina ny didiny. Halleluja. Tena maivana, tena mariny ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tena tsy mavesitra ny didiny, tena hoe maivana ny didiny. Halleluja. Ndray andro izay moa ny tenin'Andriamanitra ity moa tahaka amintsika fankatoavantsika ny Ray aman-dreny. Raha ny Ray aman-drenitsika izay miteny hoe ataovy izao,
dia ataontsika raha mandany tenin'Andriamanitra, raha manazafady, raha mandany tenin'Andriamantsika tsika dia tenin'Andriamantsika hoe maditra be zanako, dia tsy ho tenin'Andriamantsika isika fa raha mankatòn'Andriamantsika isika dia hita Andriamantsika fa tena hoe tia mary zanako satria nankatòny zavatra ny teneniko tany tahaka izay ny koriavana ny Andriamanitra. Mihoatra noho ny ray aman-drenitsika ny renitsika izay any an-danitra. Halleloia. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Raha ianao no nateraka Andriamanitra, mila resintsika izao tontolo izao. Iarahantsika mahita moa izao tontolo izao, tena hoe maro zavatra eto amin'izao tontolo izao fa mila maharesy izay isika tsirairay avy. Mila maharesy, mila ialantsika zegny miasan'ny nofo, mila mandeha amin'ny finoana, mila mandeha amin'ny finoana isika sady mitoetra amintsika ny fitiavana sady mankatòa ny didin'Andriamanitra. Halleluia. Iza moa maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Nazovy mirairay milaza milaza mahay raha, milaza mirehareha fa raha tsy mino an'i Jesosy izy fa tsy ho amin'ny fahefana, tsy maharesy izao tontolo izao izy. Fa isika izay mino an'i Jesosy ho Andriamanitra, isika mino an'i Jesosy ho Kristy, tompontony sy mpanjakan'ny mpanjaka, dia resintsika izao tontolo izao. Dia jerentsika amin'ny Apokalipsy toko 7:12, andininy 12. Indro ny faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy vita mino tsika fa mila tandremantsika ny didiny. Tsy mavesatra riavana ny didin'Andriamanitra azo matahotra rehefa tena tapa-kevitra ianao, tena mevana ny didin'Andriamanitra. Halleluia. Tena marina ny didin'Andriamanitra riavana, tena marina voalazan'ny tenin'Andriamanitra riavana. Indray andro izay moa nisy namako izay niresaka taminahy hoe izy taminahy rehefa niresaka zahay amin'ny appelny dia efa tonga tamin'ny folo dia manomboka mivavaka fembena. Rehefa nanomboka mivavaka ny fembena dia niteny taminy za hoe avelako anao za fa andeha hanaraka fotoam-bavaka za. Izy taminahy hoe fa za sy olona moa efa elaela tsy niresaka. Dia niteny izy tamiko hoe za mary efa izy seky nitany anahy hoe anafika izy nitandrina ny sabata manao. Iaho za taminazy. Ino tena hoe gaga be izy nisy tamiko sady miteny izy amin'izao taonao izao ve tandremana efa miditra laliny be ny fivavahana izy taminahy. Ino za ararotiko ny fahatanyrako, ararotiko ny andro mbola afahako misafidy izy taminahy. Anao expert anao niteniteny zaho raha mbola velonena tsy maintsy akatoaviko ny didin'Andriamanitra. Zio izy taminahy. Rehefa mino na dia mino, rehefa mino na mino, tsy voatery hanaraka zavatra rehetra. Zay hoe titeny zegny izy aminahy juste mandeha mivavaka zegny fotsy tsy miditra lalin'ny fivavahana. Zany nivolana taminazy hoe fa tsy mety amiko zany. Hatreto tsy ny olona enoko fa ny Andriamanitra. Ary tsy niforseny zay tandrina ny didin'Andriamanitra fa safidina manokana ny fitiavako an'Andriamanitra izy taminazy. Okeo izy taminahy mahery iza mivavaka fitesy. Okeo izy taminazy. Dia maro amintsika zegny manao tahaka zegny rehefa mitondra beboly mandeha l'eglizy isaka dimansy rehefa tsy haiko zegny tena hoe maro zegny isika magnano zegny. Tsy azon'olo hoe mankory ny tena atao hoe finoana. Mankory atao hoe tena fitiavana. Maro olona tsy mahafantatra.
fa mangataka Andriamanitra ny hanombotra ny masom-panantsika tsirairay avy ary tena ampafantatra antsika ny tena marina indrindrandrindra amin'izao andro efa ho farany izao. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra minoan Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ary ankatoavy ny didiny ary mahery ary mila mandresy an'izao tontolo izao isika. Halleluja. Vitantsika iry havana Jesosy izay arahantsika izay tompontsika efa naharesy izao tontolo izao efa aminazy ny fahefana rehetrarehetra ny tafika izay arahantsika rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly. Misy zavatra tsy azazona vakian'ny baiboly fa voavaha 100% ny hevitra rehetrarehetra ny tebiteby rehetrarehetra ao anatinao raha mazoto iaino ny tenin'Andriamanitra sy amaky ny baiboly ianao. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Misaotra indrindra andranambavy mamitika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Andriamanitra manankarena soavina ilay andranambavy mamia amary fitianao dia ombanao hatrany hatrany izy amin'izay rehetra ataonao. Ao anatin'izao fahatanoranao izao mihitsy no ampiafan'Andriamanitra anao ary dia ikolokolo hatrany ny ara-panahinao izy ary ombanao amin'izay rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao amin'ny asa mandraranao isan'andro dia izy no omba fitantana anao ranambavy mamia. Mankasitraka dia tahin'ny tompo dia tongava amin'ny ambony indrindra mahereza hatrany hatrany. Misaotra ny rehetra ihany koa izay mankasitraka azy manome fampaherezana azy satria dia zava-dehibe tokoa ny fampaherezana atao izay satria mampafana ny fony dia mahatonga anazy hiteny hoe mbola hanao izy amin'ny anjarany manaraka ka mankasitraka dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Jaona voalohany 5:5 andiny voalohany hatramin'ny fahadimy no nivakindra ny mpavy mamia. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterahany koa. Halleluja. Tsy possible zany ianao tia an'Andriamanitra nefa tsy tian'i Jesosy, na tian'i Jesosy nefa tsy tian'Andriamanitra. Izay mandray izay mino fa Andriamanitra dia Andriamanitra dia mandray koa fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra ihany koa. Halleluja. Misy atokonona ngeza be izao mino an'Andriamanitra izy mino an'i Jesosy izy fa tsy mandray an'i Jesosy ho Andriamanitra na hoe ho tompo. Halleluja. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay nateraka dia tia izay niteraka dia tia izay naterany ihany koa. Izao nampatantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tia dia hitandrina ny didiny. Hitanao zany raha misy olona zany tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra rehefa miteny olona hoe tia an'Andriamanitra dia mandainga zany olona zany. Mandainga. Ary zava-poana ilay zavatra ataony hoe tia an'Andriamanitra, vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra, zava-poana. Alao ary zany tsy mbola miteny hoe tiako ianao Andriamanitra fa ny atao dia maninona? Tonga dia mitia an'Andriamanitra fotsiny aloha. Tonga dia mitandrina ny didiny fotsiny aloha. Andriamanitra ry havana tsy fitio imolotra ny tadiavin'Andriamanitra. Raha ohatra miteny je t'aime, miteny tiako ianao dia azon'olona rehetra atao miteny an'izany Andriamanitra. Na fenoana soratra ao an-trano, fenoana soratra eny anaty tômôbily, tiako ianao Andriamanitra. Tsy mahadona an'Andriamanitra ireny. Fa ny an'Andriamanitra dia izao izay tia dia mitandrina ny didiko. Raha vao tsy mitandrina ny didiny zany amintsika
dia aminazy tsy tia anazy fotsiny tsotro zao. Ilay mampirehantsika rehetra androany hoe androtsika itian'Andriamanitra. Androtsika itian'Andriamanitra ny fomba iray fotsiny tokana ahafahantsika hoe mitian'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ity azy dia isika manao mitandrina ny didiny. Izao no ahafantarantsika fa tia zanaka ny varsika dia ny fitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankataovantsika ny didiny. Fa izao ny fitiavan'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny. Sady tsy mavesatra ange ilay didiny. Ny zavatra rehetra ray havana rehefa ataonao amin'ny fitiavana dia tsisy n'inona mavesatra aminao. Ary rehefa ataonao amin'ny fitiavana rehefa voan'ny vady izy mampionona dia za taloha tena tia mivoaka alina be, tena tia mivoaka alina ary za tia mieritreritra hoe mandra-pahantotro a tsy ho possible mihitsy aty tsy voaka alina. Fa izary avana dia tena farak'izay tena hoe tena olona mpivoaka alina ary tsy misy andro anankiray tsy voahako alina. Dia anisan'ny zavatra tena hoe mieritreritra mihitsy hoe tapitra hatreto ny fiainako rehefa manambady dia tsy ahafahako mivoaka alina intsony. Dia fanaraka mihitsy izy mampionona tamin'izany teny tandahitra izao chérie aleo mba hivoaka alina iny. Fa endry mba hivoaka alina fotsiny. Dia tiano tiako azy koa dia mbola hivoaka alina nefa atsika rehefa mivady eo moa ianao mba hivoaka alina mba somary sapotsy fotsiny. Dia miady hevitra mihitsy aleo mba indray mandeha ihany fotsiny. Dia hivoaka alina sapotsy fotsiny izany na somary fotsiny. Tanjano fa tsisy mitandrina sabata. Dia ohatrany hoe mavesatra be izany hoe lalàna mihitsy hoe indray mandeha any ny hivoaka alina. Fa rehefa mandinika ianao avy eo dia fantatra hoe tiako ny vadiko a, tiako ny vadiko a, dia eo akaikin'ny vadiko no mety a, dia tsy problème, tsy lalàna intsony ilay tsy mahazo mivoaka. Fa normal raha tsy tokony hivoaka satria efa manambady aho. Ny didy a, isika izao isika izao aty an-dafy ohatra dia misy zavatra aty a tsy mitovy amin'ny fiainantsika tany Madagasikara. Indraindray mety mavesatra amintsika ny zavatra misy zavatra iainana aty a tahaka ny hoe ny resaka disiplinina na dia resaka hoe fahatarana sy ny sisa, resaka fitandremana fiarahamonina mety tsy mety tamintsika hoe ohatra ny teritery zany. Fa inona ilay izy tsy tery amintsika ilay izy satria tiantsika aty. Alleloia. Dia tsy mavesatra amintsika ilay izy. Tsy mavesatra amintsika ilay izy. Rehefa tian'Andriamanitra isika, rehefa tian'Andriamanitra ho antsika dia tsy mavesatra amintsika izany ny didiny. Rehefa vao manomboka hivavaka izany mahatonga antsika hoe rehefa nareo ange vao eto hoe nareo zao nareo vao manomboka ohatra hoe entinareo manomboka mihaino hoe tsy mbola ananina be izany nareo, entina somary moramora ihanina dia efa tenenina fantatra ihany ary zavatra itsovina eto. Mavesatra amintsika izany hoe hivavaka dia hoe tsy mikasika zava-padina intsony isika. Io hoe tsy mihinana biby maloto io ry havana ka problème-tsika mianakavy io ry havana. Io no tena anisan'ny vato misakana hozy izy ilay olona anankiray izay. Izaho hozy izy reto amin'ilay fivavahana ireo tena mety amiko hoe ary olona rehefa tonga mivavaka ao am-piko izany tamin'izany tena tafiditra mihitsy izy olona ilizy olona tia mivavaka dia mitady fifohazam-panahy dia tena tafiditra tokoa izy. Dia niara-nitandrina sabata tamin'ilay dia rehefa tonga mivavaka amin'ilay dia tena
tarika fotoana ery aloha dia hitanao izy ery tena toratora ny toromaso ranomasy tena dia miteny mihitsy tena tiako ilay fivavahana tena tafiditra be mihitsy fa zao reto any amin'ilay izy ataoko ahoana hozy izy izy mantsy mampiona ataoko ahoana hozy izy nitsinana kotilety nefa ilay fotoam-bavaka mahafinaritra fa raha ilay fotoam-bavaka sy ilay toriteny ao aminareo ilay tena mety amiko fa ahoana nitsinana kotilety tsony io anisan'ny zavatra tena mavesatra io hoe miala zava-badiny io mbola mafy noho nomentsika miala toka sy miala sigara taloha io ary jereo daholo ny olona rehefa teneniny tonga dia mandefa ohatra misy publication zao amin'ny Facebook mba misy olona mba miteny zany hoe ry havana tsy fihinana ny biby maloto tsy fihinana ny kisoa dia zao mivaly teny voalohany nenay kosa aloha dia hoaninay foana e nenay kosa aloha tena aza mihinana rehefa nenay eto ty hoaninay ohatra zao mafy miala amin'ny fa izao ny zavatra tena tsara dia ianao mianatra mity an'Andriamanitra aloha mianatra mity an'Andriamanitra zahay rehefa nanomboka ny vavaka ohatr'izao rehefa nanomboka ny tandrina sabaty zay mivady fa mbola ny tohinana biby maloto dia tsy nekeny ny saina mihitsy hoe inona ary nidiran'Andriamanitra amin'izany raha resaka kisoa nalezana Jesosy tary amin'ny ady zany raha sy efa kisoa tamin'izany iny azy koa mba nisy aleletritra hoe sao dia efa nidivon'i Jesosy koa izy tefa tsofiny Jesosy rano ny zavatra rehetra dia mbola nihina kisoa zahay dia nanomboka niditra tsikelikely fa rehefa nanomboka ianao nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra nanomboka nity an'Andriamanitra dia manomboka mieritreritra ny hoe Andriamanitra za tia anao za tia hifankatia aminao tiako mihitsy Andriamanitra raha mba tiavinao dia mba jerenao karakarainao ireo zavatra rehetra mba mampahory ahy ireo dia tsy injao fa kosa fa nieritreritra ianao taty aoriana Andriamanitra mba misy zavatra tia ao anahy misy ataoko ilay izy dia manomboka mieritreritra hoe Andriamanitra ny teny fa maloto io nefa za ary tia fa maloto tia hifandray amin'Andriamanitra madio tena ialako io satria za tia eo amin'Andriamanitra manomboka tia an'Andriamanitra ny olona hoe tsy mavesatra za retinareo ho anareo izay mahafantatra za fa tsy tia akoho efa hatramin'ny elabe tsy tia akoho tena tsy tia akoho zao efa manomboka mihinan-kinana kely toy ny any Vatikany ireny nandeha restaurant sinoa zay zay tena nafara be anao resinoan'ilay akoho dia efa manomboka mba nihinan-kinana kely azo tamin'iny fa za tena tsy tia akoho tsy tia volaille ahy zany tsy tia viande blanche zany dia misy karazana trondro koa tsy tiako misy karazana trondro tena tsy tiako koa nefa karazana trondro vitsy ihany no tiako fa ny tena sakafo tiako havana taloha dia biby maloto daholo ankoatra ny hen'omby sy ny hen'ondry sy trondro ilay tilapia reny izay ihany za tsy tia an'ireny trondro hafa reny dia biby maloto amin'izay dia isaky ny alahady tsy possible mihitsy tsy mihinana biby maloto rehefa tsy kisoa dia crevette dia foza dia rehetrarehetra rehefa biby maloto rehefa nitenenina tamin'izany hoe tsy fihinana ny biby maloto didin'Andriamanitra zany dia izao vesatra be tamiko mihitsy hoe tsy maintsy izao ve ilay hoe mivavaka za ve efa tsy tia akoho tsy tia trondro inona zany sisa no hoany hen'omby dia atody zany tena vesatra tamiko zany za hoe Jesosy tahio amin'ilay inona moa zany le ohatra hoe tahian'olona be mihitsy tahianao be mihitsy ireo olona tsy mihina kisoa dia tahio amin'ilay atontory aloha mba sady mivavaka any mba mihinana kely an'io io ve Andriamanitra fa tsapako nefa hoe
Andriamanitra tsy diso efa mametraka zavatra hoe tia maloto. Eritreretinareo fa io nge ho ariavana ianareo izay mbola mihinana an'io ankoatra ny didin'Andriamanitra. Jerenareo tsara, Andriamanitra ariavana rehefa mametraka didy dia io didy apetraka Andriamanitra io rehefa dinihana dia mahasoa antsika daholo. Zavatra torohevitra mahasoa antsika, mahasoa ny fiainantsika, mampirindra ny fiainantsika fa navadika Andriamanitra ho didy. Fa ilay izy nivadika ho didy dia ny fisainan'ny olombelona efa tena natiorany saintsika olombelona. Raha tenenintsika hoe hiteny aminao zao hoe aza mieritreritra vola ianao dia vao mihoatra miteny hoe mieritreritra ravim-bola. Ohatra zao miteny anao hoe ianao tandremo aminareo mieritreritra hoe elefanta raozy ohatra. Aza mieritreritra mihitsy nareo mahita vary ambony vilia dia ny zavatra tsika tongotsika dia mieritreritra vary eo ambony vilia. Natiorany ati-dohan'ny olombelona mihitsy izany. Raha tenareo zao hoe aza mieritreritra ahitra maitso dia mieritreritra ahitra maitso. Azonareo? Ny didin'Andriamanitra tena fitiavan'Andriamanitra atsika. Raha resaka biby maloto aloha tsika, ny biby maloto ny kisoa dia tsy mba tahaka ny omby. Ny omby zao hitanareo zay rehefa vonona ny omby ohatra dia esorina ny hodiny dia ilay lasa cuir anaovantsika zavatra izay. Be dia be ny biby ohatr'izany, esorina ny hodiny, afaka miala misaraka amin'ny nofony. Ny kisoa anisany tsy mba manana an'izany. Izany mahatonga ny kisoa hohanina miaraka amin'ny hodiny. Hitanareo tonga dia miraikitra amin'ny nofony ny hodiny. Inona moa ny efiran'izay? Tsy misy tsy voaro amin'ny mikraoba izany. Fa tonga dia vatafiditry ny mikraoba ary izany mahatonga ny henan-kisoa mora misy bibikely satria efa misy mikraoba ao anatiny ao. Nareo izay mbola mihinana kisoa dia tena tadidio fa Andriamanitra rehefa tena hoe maloto dia tena maloto. Dia manao fa jerenareo manao enonareo fanadihadiana momba ny kisoa hoe ny olona manao fanadihadiana momba ny kisoa tsy hoe ny olona sabatista fa olona manam-pahaizana mpandinika. Dia ny kisoa tena feno karazana loto ao anatin'izy io. Ary raha ohatra hoe ny kisoa tsy mitovy amin'ny biby hafa ny fomba fandevonya ny sakafo iny hany ka tsy voasivana ny loto fa tonga dia miraikitra any amin'ireny taviny sy ireny. Dia jerenareo tsara fa ny henan-kisoa dia anisan'ny mitondra aretina betsaka. Dia jerenareo zao fa maninona ary rehefa mihinana crevette nareo dia voan'ny tandomerina dia mihinana citron na servena miaraka amin'ny citron izy dia tsy maninona. Fa maninona ary? Dia maninona ary tsika? Tsy mitovy mihitsy ianao mihinana henan'akoho sy henana gisa. Gisa nge mavesatra be. Be dia be loatra tsy mahalevona an'izany, tsy mahalevona gisa. Anareo mpahandro dia efa maninona dolaire izany. Fa maninona dolaire izao tsy mba misy an'izany hoe hen'omby dia mangididy raha mihinana hen'omby. Satria Andriamanitra efa tena hoe maloto io dia tsy mety amin'ny vatantsika io dia tena tsy mety. Dia voan'ny tandomerina nareo efa mihinana. Be dia be olona tsy mahazaka crevette na mahazaka crustacé ireny. Tsotra fotsiny. Efa hatrany am-boalohany mihitsy Andriamanitra ny teny hoe tsy mety ity zavatra ity. Andriamanitra raha ny teny hoe ny vehivavy aokatra no fitafian-dehilahy dia fiarovan'Andriamanitra. Hitanareo zao ny musulmane, vehivavy musulmane tsy hoe lamba lava zipo fotsiny zareo fa tsy manao lamba manara-batana mihitsy izy hoe hita ny firafitry ny vatanareo vehivavy. Fa tsika moa ilay mieritreritra hoe zipo lava ihany ny tanjona.
dia manara-batany dia zay mbola tsy natakany hatraty amin'ny fotope any mitovy ihany. Reny nefa nataon'Andriamanitra n'iny ampilamina ny tokantranontsika, ampilamina fiarahamonina. Fa teneniko anao nkeny havana fa tao amin'ny baiboly tao nkeny havana nisy ny inona moa dizy ity misy fotoana le Paoly le mampianatra hoe fa ny vehivavy angina iny eritreretinareo fa tamin'izany tao amina tanàna anankiray tena feno fijangajangana nisy an'io fiangonana io fa na vehivavy mitsangana eny am-piangonana ary dia mahatara lehilahy. Anino mba tia miteny iny fa tsy tsika tsy mahazo mitory-teny nareo vehivavy aza malahelo. Andriamanitra tsy miteny izy tsy mahazo mitory-teny nareo miantony ny teny iny. Fa resaka fiarovana fiarahamonina tao amin'ilay tanàna zany ka miavaka mihitsy zany ka anankiray miavaka mihitsy nanoratan'ny Paoly an'iny epistily iny. Ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra zany, ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra dia rehefa dinihanao dia tsy mahasoa an'Andriamanitra kosa. Andriamanitra efa milamina foana fa mahasoa antsika. Mahasoa antsika. Fa araka ny teny tany hoe vadika didy le izy dia nieritreritry ny olona na zazakely ary tenenao aza voainy io vatakely io. Vao miala eo le olona miteny aza voainy dia ny amohany io ny masaka ao an-tsaintsika olombelona. Fa na gato aza namenanao fa momba miokopolinao dia hoany ty gato ty. Eo momba hoany ty gato io hoany dia asisika ny vava le gato. Na gato tianao ary miaotra na ahoana azy zany. Sa tsy izay ny zavatra misy. Eo Marie Hortensine mba mio gato tsara be anao fa mba hoany moa ry soamefy ty gato ty. Ao sakafo eo moa hoany mba miangavy re mba hoany le gato. Vao hoe inona tsy teny izy aiza hoany. Sakafo ahoana azy zany. Dia ohatry lasa tsy tianao azy zany le gato. Nefa ny didin'Andriamanitra dia ohatry izany. Izy Andriamanitra aza manao amin'izao dia vomenao tianao. Hoy ny Andriamanitra hoe tia aza hoe tia atovy satria tsy mampite anao. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana tena tafiditra amin'ny fitiavan'Andriamanitra teneniko anao tsisy mavesatra aminao reo amin'ny baiboly reo. Raha mavesatra ireo mijaly izay. Mijaly tsika ry havana raha mavesatra io fa Andriamanitra miteny fa dia izao ny fitiavan'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny. Sady tsy mavesatra ange ilay didiny fa ny fitiavantsika an'Andriamanitra mbola maivana dia mavesatra ilay didiny. Fa rehefa fitiavanao an'Andriamanitra ny mavesatra dia maivana io tsisy dikany io tsy problème. Aza manao an'izao sy eny Andriamanitra. Inona moa izay izany mihoatra amin'ny lanitra izay omen'Andriamanitra antsika raha. Raha izay izany dia ravana ny hoe tsy andanantsika andana ny probleman'ny olona tsy mbola fantatry ny olona ilay lanitra. Mbola tsy fantatry ny olona ny tena hoe ny fahatsaran'ilay lanitra. Fa i Paoly tena miteny mihitsy ny ao ataoko taim-boraka daholo izy ny zavatra rehetrarehetra. Ny tombony rehetra ataoko ho faty antoka dia ho ataoko taim-boraka ny zavatra ny Paoly. Raha i Paoly mba tenitenenao zany didy aza manao an'izao tsisy mavesatra amin'ny Paoly zany. Ny Paoly efa niraisy ny teny napetrany mihitsy hoe ohatran'ny taim-boraka. Taim-boraka izany ao anatin'ny omby ny corne tsy very ny mbola anaovana tsisy ninona very eo amin'ny omby. Ny hodiny ary mbola anaovana kiraro cuir be anaovana resy fekibona resy seza salon nareo tsisy very. Ny taolany mbola anaovana ranomena. Fa ny taim-boraka tsy nahay mbola anaovana iny mbola anaovana sosisy. Fa ny taim-boraka le taim-boraka ao anatin'ny kibo iny ny tena tsisy ilana azy resy ary tsy mety iny arina. Taim-boraka izany ho anareo mpamono omby mahafantatra tsara iny amin'ny atao taim-boraka iny le to dia arina masisy omby tsisy ilana anazy. Tsisy azo ilana na zerika ary tsy ilaina ny taim-boraka. Ny amin'ny Paoly nataony ohatry ny taim-boraka ny zavatra rehetra satria manino satria tiany Andriamanitra. Tsy olana tamin'Andriamanitra mihitsy nangataka tamin'ny Paoly aza manao an'izao. Paoly mihitsy to dia indesy tsy misy ilako an'izany. Alleloia. Androany. Mavitinao mbola azo atao izay izy.
fanontany ka tsy azo atao ninina. Alleluia. Zao ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra zany ianao dia tandremo ny didiny. Ny azy zany no tena teneniko anao mihitsy hoe ataovy rehefa mangataka amin'ilay zany za Andriamanitra ataovy mahay mitandrina ny didinao. Fa tena za Andriamanitra ampianaro aho itianao. Fa rehefa tian'Andriamanitra ny olona iray misosa mandeha ho azy zany. Tsy problème misosa ho azy. Ohatrany olo manasiana menaka ireny misosa fotsiny. Rehefa tian'Andriamanitra isika. Andrindra efatra ary izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay eto maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mily fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Iresaka momba zany maharesy an'izao tontolo izao zany. Izao tontolo izao dia ny atao hoe mandresy an'izao tontolo izao, izao tontolo izao dia ny olona ny resaka tafavoaka anatin'ny fononan'Andriamanitra dia izao tontolo izao daholo. Tafavoaka ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra tsy mikasika an'Andriamanitra dia izao tontolo izao. Hoy izy Jesosy hoe any amin'ny Jaona voalohany, Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany sy Jaona voalohany koa fa Jaona toy any amin'ny epistily zany. Tsy any amin'ny filazantsara azafady fito epistily. Jaona toko voalohany andininy favopolo. Ny ten'Andriamanitra manao hoe teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Izay rehetra tsy mahalala an'i Jesosy, tsy te halala an'i Jesosy, tsy nandray an'i Jesosy, dia izao tontolo izao daholo ny anarany. Ny raha rehetra mivoaka ny kadran'Andriamanitra, miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia izao tontolo izao daholo. Misy izao ny atao hoe ira-pilazantsara, dia rehefa tsisy ira-pilazantsara dia irana izao tontolo izao. Rehefa olona tsy anaty filazantsara dia olona izao tontolo izao. Rehefa tsy fiteny ara-pilazantsara dia fiteny izao tontolo izao. Ary izao tontolo izao nahavahan'i Jesosy mihitsy. Nahavahan'i Jesosy mihitsy ary ny mpianatra dia nesorin'i Jesosy tsy ho amin'izao tontolo izao. Satria izao tsy mitovy, tsy mitovy araka ny ovakitsika io Jaona voalohany vakitsika teo ahita moa izy teo. Io Jaona voalohany io dia izao ny teny hoe izay nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay eto maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mily fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Fa maninona moa mila resena izao tontolo izao? Misy compétition be mihitsy eto amin'ny tontolo iainantsika ity. Ary mizara roa dia ny tontolon'Andriamanitra sy ny tontolony tsy Andriamanitra. Tsy an'Andriamanitra dia izao tontolo izao. Ary ireo samy misy hery mifehy azy. Rehefa nidina na tsy tetỳ tany ny devoly na tsy teto amin'izao tontolo izao. Dia nanjaka teto amin'izao tontolo izao. Dia ny zavatra rehetra ataon'ny devoly dia atao eto amin'izao tontolo izao. Ny devoly zany tsy afaka manao zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra intsony, tsy afaka manao zavatra ao an-danitra. Eto amin'izao tontolo izao. Halleluia. Ary Jesosy rehefa mivavaka ho an'ny mpianatra izy dia izao no teneniny. Satria tsika miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsika miaina eto amin'izao tontolo izao ity. Ary ny zavatra rehetra iainantsika eto dia tsara ho fantatrao fa tsy an'Andriamanitra. Tsy an'Andriamanitra. Fa mila resentsika. Miaina eto zany tsika miadina ataontsika eto. Izao tontolo izao zany dia miezaka foana ny maka atsika. Dia misy ady tsy mety tapitra raha mbola miaina eto. Raha miaina eto zany tsika dia izao miady foana tsika. Ary misy adiny ny ady dia tsy maintsy misy mivoaka resy sy mivoaka mpandresy. Andriamanitra dia mandresika atsika mba hivoaka mandresy foana tsika eto
rehetra amin'izao tontolo izao. Mivoaka ianao maraina dia tadidio fa mila miverina mody ianao na resy an'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao dia miezaka makatsika ary miezaka mihitsy ny devoly amin'izao tontolo izao mampamirapirana n'ity izao tontolo izao. Ary izao tontolo izao tia dia alainy daholo izay tsara. Azagaga nareo raha mahita olona efa mahay manao baolina be mihitsy fa mbola lasa ihany manao paky tamin'ny satana mbola hay manao baolina be kokoa. Ny devoly izao tontolo izao ity dia miezaka maka izay tsara. Misy olona zao mahay mihira be mihitsy. Misy an'ilay mpira amerikana, mpira vavy amerikana anisan'ny tsara feo indrindra, mainty hoditra efa maty izy. Koralina ny tomboany. Olona masina kely tena koralina, manao koralina. Dia tsara feo be mihitsy ao amin'ny koralina. Dia nanomboka n'inona? Nanomboka ny sotomo izao tontolo izao. Manao koralina, manao akanjona koralina lava tsara rehetrarehetra mihira fiderana. Dia nanomboka voasitina dia lasa nanao mannequin, lasa nanao platro, sady koralina ihany. Mihira fiderana natao ihany, fa io fa nanomboka ny sitina tsikelikely izao tontolo izao. Izao tontolo izao io sitina tsikelikely io. Dia voasitina dia nanao platro, sady koralina ny platro. Ka ianao tsy platro manao zipo lava be izany. Milatro ianao dia misy akanjo menanao eo, varotra io. Dia nanomboka ny latro, dia nahazo bravo platro. Dia proposen'ny olona izay ndao mba hanao an'ity hira ity, fa ity hira ity mety anao ilay koralina ohatry tsy dia makaiza. Tia ianao raha mihira an'ity dia efa io teneny mampino koa ilay rahalahy ilay mpiran'ilay Alleluia, Alleluia. Tamin'izy mbola kely, izao izy efa tena jereo ny compte fa ny devoly zany rehefa mahita olona ray mahomby, ity izao tontolo izao zany rehefa mahita zavatra tsara eny aminao, eny amin'ny olona, dia ezahany foana sotoma makany aminy. Jereo tsara ny elita. Ianao zany olona manam-pahaizana. Matetika rehefa manam-pahaizana be ny olona iny dia voasarika any amin'ny tontolo tsy mino an'Andriamanitra. Be dia be amin'ireo savant, izany hoe olona manam-pahaizana fa tsy savony akory ny dikany, be dia be amin'ireo savant, filozofa, manam-pahaizana, chercheur, scientifique ireo voasarika izao tontolo izao. Anadino an'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra. Be dia be ny manam-pahaizana tsy mino an'Andriamanitra izany. Filozofa manana fahendrena, ny definition-ny filozofia mantsy dia fahendrena. Fa ny raisin'ny olona ho fahendrena izao dia ny tsy finoanan'Andriamanitra. Ary entin'izao tontolo izao iny hidefy an'Andriamanitra mihitsy. Defy ny hariavana izany hoe ianao hanamboatra olona mitovy amin'ny nataon'Andriamanitra. Fa ataony olona izany. Dia io ilay ranabavy ilay Whitney Houston izany teneniko izany, raha tompoko vavy, raha tsy fantatrareo, manjary ohatry ny akamantatra be ilay izy. Ngamo izy mahita antsika izao, ngamo fantany hoe fosazy. Whitney Houston izao koralina izy taloha. Telo ambin'ny folo taona, 4 ambin'ny folo taona dia koralina mahay mety tokony olona ampiasain'Andriamanitra tena hoe hira fiderana. Fa inona zavatra mitranga? Voasitina tsikelikely, lasa hanao mannequin dia rehefa hanao mannequin dia nisanao proposition, atao manao film e, dia manao hira-pitiavana e. Namoaka ny hira amin'izay izy. Fa tena album tsy album mandaty dia adino koralina. Iny moa izy koralina manao voka-dehibe ry havana. Varotra kely dia asiana hira ery aloha ery dia olona zany fa misy olona tonga dia mirakitra mbola ny pasitera fa tsy any koralina. Izany hoe dia ho atakarin'ny malafo disque firy sy mijoue film eny an-tanan'ny acteur tsara tarehy sy ny ohatr'izany. Inona zany izy? Voasitony tsy naharesy amin'izao tontolo izao. Dia reny ry Jota ilay teneny mampino teo voasitony. Voasitony. Aminantsika any Madagasikara zany misy aza amin'ny teny anarana ireo misy rahalahy anankiray izay any Madagasikara. Tsara feo zany. Fantatro mantsy izy satria
koralina tany amin'ny tanàna nisy anay izy iny ary mihira tena mahay mihira fa iny le talenta atao iny ampiasaina dia sotomin'izao tontolo izao dia lasa n'izao tontolo izao nanambady lehilahy mihitsy ary ny farany satria manino misy ady misy pastera iray izay efa maty izy sy teneniko ianarana satria mpanompon'Andriamanitra izy Amerikanina izy na ampiasain'Andriamanitra nanomboka tamin'ny 17 taonany teo ohatr'izany nitory-teny 20 taona dio na ampiasain'Andriamanitra tena tondra fahazapana fa nandeha ny fotoana dia voasarika mandeha mivavaka ho amin'ny mpanao politika dia midika anatin'ireny lapa mpanjakana ireny mandeha manao asan'Andriamanitra dia tany noho ny fanenana tamin'iny ny fanenana amina mpanao politika mpanomposaky dia voasarika lasa niditra anatin'ireny club amin'ireny fikambanana franc-maçon ireny dia voatafiditra tany koa dia nomena toerana dia variana ianao ary tsy mino nareo teneko pastera be tena hoe fatabahoaka eto fa any amin'ny tontolon'izao tontolo izao koa izy ambony grady be any amin'ny fikambanana satanika fosika satria manino ady ny ataontsika eto Jesosy vavaka any amin'ny Jaona 11:10 13:30 anao Jesosy nampahiry mpianatra izy nanao hoe Jaona 11:13 Jesosy namaly nanao hoe mino va ianareo ankehitriny indro avy ny andro eny efa tonga izany izay ilezanareo any amin'ny samoany amin'ny azy avy ary ilaozanareo irery kanefa tsy irery fa ny iray no atao Jesosy zany na dia avela irery eto amin'izao tontolo izao tsy mahatsiaro irery eto amin'izao tontolo izao ao anatiny mihitsy Jesosy na rehefa nanao tany-hevitra na rehefa nanao mpivoatsena na rehefa nanao aiza Andriamanitra mihitsy nefa ao anatiny tsy problème Jesosy izao tontolo izao aresiny Jesosy izao tontolo izao fa mpianatra ny nampalahelo azy menareo eo izy amin'ny fotoana ilezanareo samoany amin'ny azy avy izany teny izany nefa lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao na ahitanareo fahoriana nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao Jesosy naresy an'izao tontolo izao Jesosy tsy namoy fo zany izao tontolo izao zany Jesosy tsy niteniteny foana nanao teny ariko zany izao tontolo izao zany Jesosy tsy mikasihana fijangajangana izao tontolo izao zany resiny Jesosy daholo zany satria maninona ao anatiny Andriamanitra tsy miara-mandeha aminy fotsiny Andriamanitra tsy mivaheva eo ambony lohany fotsiny Andriamanitra fa ao anatiny mihitsy ary Jesosy toa tena resan'izao tontolo izao ary Jesosy ary nivavaka eo amba artiky ireo jerareo tsara navavaka nataon'i Jesosy ny mpianatra Jaona 7:10 Soramary dia nivavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany dia nivavaka teo izy Andriamanitra tonga ny fotoana ankalazana ny zanakao amin'ny ankalazana ny zanakanao nivavaka ho an'ny mpianatra izy zany any amin'ny 9:10 nafinaritra be ny teny Jesosy any amin'ny 9:9 hoy izy Jesosy za mangataka ho azy ho an'ny mpianatra zany tsy mangataka ho an'izao tontolo izao nesorin'i Jesosy izao tontolo izao efa izao tontolo izao zany izy za tsy mangataka ho an'ireny fa izy Jesosy za tsy mangataka ho an'izao tontolo izao fa mangataka ho azy ho an'izay nomenao ahy satria anao izy Isaia rehetra dia anao ary izay anao dia Alleluia Jesosy tsy nangataka ho an'izao tontolo izao ary natonga ny mpianatra naresy an'izao tontolo izao dia hivavaka Jesosy ary tsika mila miaritra fa izao tontolo izao dia tahaka ny andro tamin'ny tao amin'ny Saedena Eva ry havana dia mandalo foana eo amin'ny eo amin'ilay voankazo Eva tsy hoe nandalo teo indray mandeha dia resy lahatra ihinanan'ilay izy ilay voankazo voarary fa teo iroa dia nirezista aloha i Eva
mandalo izy dia tadiny avy vohitana izy fa tsy avelan'Andriamanitra ho any fefa mandalo ilay izy ohatrany mahafinaritra any dia tady lasa ihany mandalo fahatelo sina sira kely zany tena fefa tena Andriamanitra tsy azo mandalo ihany fa rehefa manomboka hoe masaka izy zany lasa ihany velona teo fandiminy efa miaraka amin'ny devoly amin'izay rehefa hitan'ny mena rano efa manomboka io fa manomboka efa tady-tratra alohan'ny andalovana misy fafany hitanao paoma misy an'ilay paoma le misy fomba fataondrareo aty an-davy paoma io raha izy le vao tazana iny izay mila paoma aloha tonga aty aminay fa tena tsy laninay ny paoma ato aminay fa dia hiraraka fotsiny lanin'ny bibikely ao fa io paoma io raha ile paoma io no tazana dia amidy raha tsy endrika be fa mbola asiana ohatran'ny karazana vernis zay izy io dia mangirangirana ohatran'ilay paoma blanche ina izy io paoma io tsy paoma aloha le voankazo voarara tsisy ny lazy mihitsy hoe paoma fa tsika moa mety teny hoe paoma io voankazo voarara io ravana isaky ny alohan'ny andalo hoe efa dia diovin'io le mena rano mihitsy ngamba taona lasa manjelany tselatra tsy avela nitako ny ravina fa efa voandalo efa dia ratirantiny hitanao rehefa mivarotra rehefa mivarotra ianao mila ataonao mamirapiratra io mirapiratra rehefa zay rehefa mivarotra tômôbilina rehefa mba alaina sary iny rehefa manolona dia mba izy madio fa tsy izy dia fety fotaka avy taria tsara ny pneu iny atao maintimainty tsara diovina tsara za mino fa raha hivarotra zavatra ianao dia ataonao mihitsy zay mampetipety amin'izy tsy hivarotra lobaka zany ao dia hoe lobaka vantatra dia izy dia miforiporitra be anaty baka fanaovana andiho sasana iny narenao io dia izy amin'ireo lobaka io foriporitra io mipoitra io tanany raha jereo mipoitra kely io tany fa lobaka tena misy tsara voapasoka tsara sady zany ka io voankazo voarara io dioviny mena rana tsara mihitsy io mandalo efa dia lesorony mihitsy izay ravina manara mety atosiny kely mipoitra kely mihitsy ary le izy ohatran'ny manga esy be reny mandalo voalohany aloha mbola mirezia mandalo faharoa telondroatra mandalo fahatelo manomboka litatra ohatrany adika ao masy fa dia mijery any tafadidy ihany ilay tenin'Andriamanitra aza mihinana io manomboka misy adety dia maninona nefa raha mba mihinana Andriamanitra dia maninona zao raha mba hohanina tsy tatiko tsony ka tena tsy vitako tsony mehoery Andriamanitra anoerako n'izao fakapanahy zao nefa tsy ny fakapanahy andosirana fa tsy hoe mehoery anoerako fakapanahy tena ianao mahatsapa ny fahalemeko fantatra ny fahalemeko Andriamanitra fa maraiko raha zay ty izy voankazo anankiray ity tsy tatiko ka mazany vehivavy lasa resy nyzao tontolo zao isika rehefa mila maninona mila marety ary le teny lalam-bavitsika teo hoe any amin'ny apokalypsy 14:12 dia misy zavatra ao 12:14 izy io zay 14:12 moa rakizy 14:12 apokalypsy 14:12 moa izy teo hoe ohatra tsy nandrenata fa tadidiko apokalypsy 14:12 dia indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy faharetana ilana faharetana misy faharetana ilainao ray avako malalaka tena faharetana zany avy amin'ny teny hoe miaritra misy zavatra hieretanao inona ilay hieretana ny fakapanahy n'ity zao tontolo zao ty tsy misy hitanao hoe film hoe les dernières tentations de Christ iny reny zany tsy ara-baiboly reny fa devolina nanoratra an'ireny tsy olona mpino nanoratra an'ireny satria tamin'iny zany mbola tsy hitany film mihitsy mandraky ity ny androany fa mifazoko an'ilay film zany dia ohatrany hoe lavo ihany zany Jesosy lavo ny fakapanahy ihany zany Jesosy Jesosy na resy an'izao tontolo izao hoe Jesosy tsy raha ny fakapanahy zany tsy avy amin'Andriamanitra ireny film ireny Jesosy na resy an'izao tontolo izao fa
eto moa dia isika kosa olona masina andresana olona fa tsy mbola Andriamanitra tsy anjely. Indro ny faharetan'ny olona masina, misy faharetana ilainao ary ny ino izy ity ao amin'ny apokalipsia toko fahatelo fiangonana Sardisy lasoe apokalipsia fiangonana Philadelphie jerena tsara ny fiangonana Philadelphie. Ny fiangonana Philadelphia dia zao mba tenin'Andriamanitra taminy tenin' Jesosy taminy. Zao no lazain'ilay masina apokalipsia toko fahatelo andininy fahafito. Sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphie. Zao no lazain'izay masina izay marina, izay manana fanalahidan'i Davida, izay mamoa ka tsisy hanidy ary manidy ka tsisy hamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiko varavarana mivoana ianao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka dia nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarana. Andiny fafolo. Satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao, faharetana. Tandrina ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana, misy fiaretanao, misy faharetanao. Tsy moramora ny mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy moramora mitazona ny tenin'Andriamanitra. Fa mila faharetana. Fa Jesosy kosa nefa dia zao. Amin'ny fotoananao mivonona ny anana faharetana, dozy izy. Satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana rehefa ry ambony ary izy miteny a. Mbola manana hery kely ihany ianao izy ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandana. Ny hery nananan'ny mpino tao Philadelphie efa hery kely. Zany efa seka resy. Isia hery avana mitady resy sy ny zao tontolo zao ty. Misaitsika tena malefaka, olombelona izy. Misy fakapana tena efa tiana mihitsy za tsy hanao ty zavatra ty tsony. Fa mirehetareta le izy manisika fikanao an'le izy. Fa mila miaritra ihany tsika. Dia hozy Jesosy na dia kely aza manana hery kely ihany ianao izy a. Le hery kely nananao nentinao nitandrimana ny teniko fa tsy nentinao nanaovana zavatra. Fa le hery kely izay nananantsika zany nentsika natao inona? Tandrimana ny tenin'Andriamanitra ihany. Dia inona nataon'i Jesosy? Andiny fafolo. Satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao. Za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapana izay efa hiaritra amin'izao tontolo izao. Ty zao tontolo zao ty ireo olona tsy mbavatry ireo dia ho tratra ny fakapana tsy tanoan'olona. Satria tsy niezaka niaritra, tsy niezaka nanana faharetana. Hozy ilay toro-tenintsika tamin'ny sabata iny hoe le olona teny hoe mahafinaritra anao dia volo dia vita manome malalaka avelan'ny mifety ianao avelan'ny faly fa ny Andriamanitra miteny fa aza manao an'izao dia aza manao an'izao. Ohatry ny ain'Andriamanitra zany arakaraky ny hiny zavatra tsara. Le voankazo teneniko anao teo voankazo voarary, voankazo mahafinaritra be mahatehinana mahatemity fa io mihitsy ny tenin'Andriamanitra aza hohanina. Satria milavo ny mena miraviravy. Le izy miraviravy fa miteny anao hoe aza mihinana. Toy ny olona satanika zany maharatsy ny Andriamanitra ireo zavatra tsara dia tsy avelany hohanina. Ka ny anay ny Andriamanitra mitaky faharetana ty aminay. Ny atao hoe maharitra dia zavatra tsara io fa vitanao ny tsy mihinana. Aleluia. Fa inona ny ao ambadiky ilay faharetana ray avana? Andriamanitra ny olo tena kosa hiaro anao amin'ny fakapana. Toy izao ilay teny mba ho fampahelezana ho antsika. Satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao, za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapana izay efa hiaritra amin'ity zao tontolo izao ty, ho fizahany toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho ahafaingana tany mafy izay hanananao fa tsy tsaka ny saroboninahitra ao. Izay maresy, izay ilay izay maresy izay anaran'ny gropitsika eto zany. Izay maresy dia ataoko andro amin'ny temponin'Andriamanitra ary tsy alo intsony izy ary ho soratako eo amin'ny ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Io zany isan'ny teny mahafinaritra an'Andriamanitra atao amin'ireto fiangonana reto ny Philadelphie. Ireo mantsy isaky ny fiangonana. Efesosy zao any amin'ny voalohany. Apokalipsy toko faharoa dia misy kely ny teny foana hoe
izay maresy dia velokinana amin'ny hazo naingana amin'ny 7. Neny Smirna izay maresy dia tsy sombainy ny fahafatesana faharoa. Neny Pergamosy izay maresy dia hoeko manamiafina someko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao vosotra izay tsy fantatr'olona fa tsy izay mandray azy ihany. Tiatira izay maresy ka mitandrina tsaka hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny Saint-Lys ary andry azy amin'ny Teiby ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany araka izay mpandraisika tamin'iraiko ary omeko azy ny kintana fitarikandro. Neny Sardisy izay maresy dia tafilamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa fa nahity ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Neny Philadelphie io tiako indrindra izay maresy ireo le niaritra le nanana faretana izay maresy dia ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Tsara ngira zany ianao any an-danitra ianao no andro zany raha tsy eo io andro io tsy mitsangana ny trano, tsy azo esorina io andro io fa raha io miaro dia mirodana ny trano. Nefa ianao raha maresy dia ianao misy dia atao andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra dia tsy alo intsony io tiako indrindra. Neny Lodiki moa hoe izay maresy indray anazy dia avelako ara mipetraka eo amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Izy amin'ireo mba izay maresy tianao indrindra zao. Neny Lodiki ny tiany tojo. Neny Lodiki raha ely hoe avelako alo eo intsony. Neny sasany izy ny tianareo. Izany izay maresy tianareo zao tamin'izay anankifito ny tenenina zay fa mahafinaritra. Niariko le ato amin'ny Philadelphie iny mba tena tiako hoe andro tsy alo eo amin'ny telopolo. Ary havana any amin'ny Apokalipsy 4:7 dia misy tezitra amin'ny zanaka sisa ilay dragona. Iza moa zanaka sisa dia ireo zay efa kitsika zany Apokalipsy neny Marizao koa Philadelphie mitovy amiko zany Marizao hoe Apokalipsy 4:12 andininy 7:10. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tetezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ampoany dia teny aminao mila maresy an'izao tontolo izao. Mila maresy an'izao tontolo izao sasy ianao. Ny ten'Andriamanitra hoe izy rehetra niteraka Andriamanitra dia maresy izao tontolo izao ary fandresena izay eto maresy izao tontolo izao dia ny fiontsika. Iza moa maresy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Raha mino ianao fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra dia ianao koa zany izay maresy, ianao koa zany maresy. Ary raha mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao azononao hatramin'ny farany io na ino kidona na ino kiatra manana faharetana ianao dia za teny aminao ny fotoanantsika dia any an-danitra. Ho resitsika ty izao tontolo izao ty. Ny valy soantsika maresiny ty izao tontolo izao ty dia ny lanitra. Mandeha zany ralasany baviko zany. Tiavo Andriamanitra. Fa raha tianao Andriamanitra tandremo ny didiny fa tonga dia mandeha ho azy ny fandresenao an'ity izao tontolo izao ty. Ho tany tompony isika mianakavy hiditra ny fitoranam-bavaka tsika ao amin'ny antitinao fa voarainao izany afatra izany. Samita iny tompo daholo mino finaritra azy isika rehetra. You know we love my, and you are my doctor. Is the life I know, design what don't know. Simamanga, feed you from my good chummy farani, and the money chummy talk. Be so Batu klocha na chandawa, Batu klocha changiswana,
Ufuila wisasa mifyanaku Katapakuakeji Matuklota nautandawa Matuklota nautandawa Seto Matuklota tandifanatina Ufuila wisasa mifyanaku Katapakuakeji Matuklota nautandawa Haleluya. Falina lehibe ny ara-banantsika rehetra amin'izao alina mangina zao tanatin'ny fandarana fitondranam-bavaka isika dia tondram-bavaka indray isika an'izay fangataham-bavaka rehetra eto androany. Haleluya. Mialohan'izany anefa tendantsika aloha hivavaka ao an'izany tenin'Andriamanitra izany. Isika hangataka hery amin'Andriamanitra ao anatin'ity vavaka ity. Ary teny mihitsika andrany hoe Jesosy omeo hery izay handresena an'izao fianao nefa naharesy. Omeo hery izay Jesosy
ahafahanay mba mandresy tahaka anao ihany koa. Satria dia tena Andriamanitra manao hoe isika tsy miady amin'ny famandra fa miady amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotra ny hafanangalana. Ary dia tena fanaratsiny amin'ny rivotra tokoa ny divantsika isan'andro isan'andro. Tsika nefa matoky fa Andriamanitra koa efa nilaza tamintsika ingelavana fa momba antsika mandrakariva Jesosy mba tonga ny fataperan'izao tontolo izao e. Ary izany mahatonga antsika tsy matahotra satria tsika manana mpiandry mahery, manana mpiady mahery. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao izay nizaraina taminay teto androany. Misaotra fa mampahery anay ireny Andriamanitra. Ary mahatonga anay handroso foana Jesosy. Mahatonga anay Jesosy tena vao maika izay hijoro. Vao maika izay hanamafy indray Jesosy malala ny fijoroanay. Arakaraka ny andrenesanay teny tahaka an'ireny Andriamanitra satria fantatray tokoa ankehitriny fa raha mbola eto amin'izao tany izao izay Jesosy, eto amin'ity tany fandalovana ity Andriamanitra, dia hiady tokoa angeny alehanay eto Jesosy malala. Hiady no alehanay eto ary mila mandresy izay vao any an-danitra. Mila mahabata fandresena izay vao tonga any Jesosy hameo anay ny hery amin'izao fotoana izao. Rehetra dia nandray an'izany toriteny izany androany. Ianao ny hanome anay hery, anafy anay ny herinao ianao Jesosy. Tena hoe hanome anay hery tena takatry ny saina mihitsy ianao Andriamanitra. Ahafahanay mandresy ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao ity. Ka arakaraka ny hamafy ny fakapanahy sy ny habetsahany sy ny mety herin'izany fakapanahy izany Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho izany koa ny hery anafianao anay ahafahanay mandresy an'izany Jesosy. Mangataka aminao izay tsirairay avy izay tonga eto indray androany. Hanamafy indray Jesosy ny fanoran-tenanay fa izay ankatoanao. Eny Andriamanitra na dia tsy mora tokoa azy izany Jesosy. Feno ny sakatsakana Andriamanitra. Izany fankatoavana anao izany dia tsy mba zavatra mandeha ho azy, tsy mba zavatra mora atao izany satria betsaka ny ezaka atao anatin'izany, betsaka ny finiavana tsy maintsy ataonay Jesosy malala. Fa na dia izany aza Tompo, vonona anaraka anao izahay. Tianao izay Andriamanitra. Tsy mavesatra aminay ny didinao. Fifaliana ao anay ny mankatoana izany ary mitondra soso fahasoavana ao anay izany. Misaotra indrindra Jesosy malala. Misy kosa olona Andriamanitra mety mbola androany mihitsy vao tonga teto na olona mbola vao haingana kasambany mety vao nahenao izany toriteny izany Jesosy. Ianao any amin'ny mahainga ny tsirairay avy. Andresy lahatra ny tsirairay avy Jesosy amin'ny alalan'ny falainao masina izay afaka miasa anatin'ny fony ny tsirairay avy izay tonga teto androany. Misaotra indrindra Jesosy. Voninahitra ny atolotra ho anao irery ihany. Haleluia. Amen. Eniary. Ipapakantsika amin'izao fotoana izao itony ambavaka ny fangataham-bavaka izay tonga eto androany. Fangataham-bavaka voalohany ary dia tahindry Jesosy pasitera menakavy za mangataka vavaka mba ahita asa sy patron tsara fanahy vitako asan'Andriamanitra fa raha ato amin'ny toerana izao aho dia sahirana hanao asan'Andriamanitra. Mino Jesosy fa mino Jesosy izao fa hiain'ny vavaka izy ary ny foko rehetra dia omeko azy manontolo. Misaotra betsaka zoko mampionà tahiny Jesosy. Somary voan'ny gripa mialatsiny ndao ary etsika ambavaka ary izany sujet izany amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra ambavaka ny tirapavina ity izay Andriamanitra izay mangataka asa Jesosy malalo. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny etaetany izay tianao ny asanao Andriamanitra nefa dia misy ny sakatsakana ao anatin'izany asany amin'izao fotoana izao izany Jesosy malala. Manana patron tsy ahafahany manao ny asanao izy Andriamanitra. Ary izany no tena mba angatahany aminao androany Jesosy. Mangataka aminao izay ny amporamponao Andriamanitra. Ampahita anazy asa tsara ianao. Asa tena hoe mety aminy ahafahany manompo anao Jesosy malala. Misy olona any Andriamanitra tena tsara fanahy. Misy olona any Jesosy tena olona mety, olona tena afaka ny ampiasa azy Jesosy malala. Anatin'ny condition tena izay ilainy ary angatahany mba ho tojo anazy izany olona izany. Fa tena hifanena aminy izany olona izany Jesosy malala. Ary dia afaka hanao ny asanao izy Andriamanitra. Ianao ny hanampy azy na ny fialany ao amin'izao patron amin'izao Jesosy ny dingana rehetra mbola ataony amin'izany
Ampio izy Jesosy malala. Sokafo ny lalana tompo fa etaetanao Jesosy malala ny foto sandry misy matoka fa tsy jery azy fotsiny ianao fa tena anao miasa anao mahagaga amin'izany rahavavy malalana izany. Saotry ny ina Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Tahin'ny tompo Pasteravady mba mangataka fanohanana am-bavaka ho an'ny zokolahy nanao AVC a Madagasikara. Dia tena tsy mirekupere mihitsy izy hatramin'izao fa tena malemy sy tsy afaka miteny mazava. Manarak'izay koa ho an'ny zanakolahy teren'ny lycée hanao vaksiny ka norahonany tamin'ny telefona izahay fa horoahany amin'ny début octobre raha tsy vita. Mankasitraka indrindra tompoko hay mbola misy an'izany any aminareo any. Amin'izao zany mbola tena nanao vaksiny indray ny lycéen. Tena tsika mbavaka izany tsika mbavaka. Jesosy malala mitondra mbavaka an'ity ray mpianakaviana ity izay Jesosy malala izay marary amin'izao fotoana izao manao AVC any Madagasikara Jesosy eto ny fianakaviany mitondra mbavaka azy amin'izao fotoana izao mahatsiaro azy ambavaka Andriamanitra izay tena zava-dehibe tokoa Jehovah Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fanampiana hafa rehetra mety fanampiana ara-bolana mety ara-kevitra na zavatra hafa Jesosy dia mihoatra lavitra noho izany izao fitondrana mbavaka izao. Entina trianao Jesosy izany anadaza any amin'ity androany ity. Ao anatin'ny aretiny izy amin'izao fotoana izao Andriamanitra mangataka ny tanàmaherinao azy Jesosy tena hitsotra any Madagasikara mihitsy any amin'ny toerana misy azy amin'izao androalina izao Jesosy eo mety eo ambony fandriana izy amin'izao fotoana izao izany amin'ny hopitaly tsy fantatra na ao an-trano Jesosy malala fa ny angatahako aminao androany. Dia ny tanànao any hitsotra any amin'ny any Jesosy hitondra fanasitranana tompo entina hiambavaka Andriamanitra mba hiverina amin'ny laoniny any Jesosy izany fahasalamana izany olona izany. Angatahako ny famindramponao hirotsaka amin'izany tokantrano izany Jesosy. Hirotsaka amin'izany anadaza amin'ny mpianakaviana izany Jesosy. Hirotsaka amin'ny any famindramponao ary izany famindramponao izany hitondra fanasitranana ho azy Jehovah Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery ihany any Jesosy. Alleluia. Ankehitriny koa Jesosy dia mitondra mbavaka ny zanany izay rahonany lycée amin'izao fotoana izao Jesosy fa horoahana raha tsy vita vaksiny Jesosy malalo. Ina moa Andriamanitra ny zavatra tsy efa lalovanay tamin'izany resaka vaksiny izany Jesosy fa mandraky tiany androany mbola ndreto tsy efa nivoaka mandresy. Ndreto izay fa mbola tsisy voaroka Jesosy mbola nitahininao izay tsirairay tsisy na dia voaroka tamin'ny asa na voaroka tamin'ny fianarana. Anao Jesosy dia mitondra mbavaka n'izany zaza izany amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anara-maherinao Jesosy satria noho ny aminao sy ny fitiavana anao sy ny fijoroany ny tsy anaovana an'izany vaksiny izany. Dia entiko atao anatrihanao Andriamanitra ianao any hamangy ny fon'ireo olona izay manery azy ireo Jesosy malala tahaka ny navanginao ny fony farao izay tena mafy tokoa fa rehefa tonga ny fotoana ny vanginao dia namotsitra ny zanak'Israely. Androany Andriamanitra mangataka anao ny amoraponao any hamangy an'izany olona izany Jesosy. Ary dia tsy ho voaroka izany io zaza io amin'ny anarany maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata izay antsona isan'andro isan'andro eto no hitenenanay androany hitenenako androany fa tsy voaroka io zaza io amin'ny anaranao Jesosy. Hilefitra eo anoloana izany olona izany. Hilefitra eo anoloana izany mpampianatra mpampiorohoro azy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy afaka mandroaka azy, tsy afaka hanala azy eo anatin'izany lycée izany satria zanak'Andriamanitra io olona io. Ary noho ny amin'i Jesosy nijoroany tsy hanao vaksiny noho izany Andriamanitra miaro azy ao anatin'izany toeram-pianarana izany. Misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny eo anao rery. Alleluia. Amen. Tahin'ny pasteur Menakavy sy ny mpitondra mbavaka rehetra. Azafady izany mangataka vavaka ho an'ny zandriko fa votsasaina loatra izy mba omen'Andriamanitra fosi-saina malady ho tahiny koa izy amin'ny fianarana atao zaza 10 taona izy io misaotra mitondra mbavaka. Tena mila entina mbavaka mihitsy izany misy fanaratsy, misy salobony, misy fisalobonany. Dia rehefa misy an'izay ny olona anankiray dia tsy misokatra mihitsy ny sainy dia lasa midonto be izany tsy maharaka ninina mihitsy. Dia raha manana an'izany zanaka izany nareo na izany havana izany ohatr'izany dia atao mbavaka foana dia delivre eo fa fanahany fisalobonana ny anaran'izany. Izao ny antsika mbavaka izany zaza izany amin'izao fotoana izao. Jesosy izany tena mbavaka ny zaza ity izay androany. Dia tena hita tokoa Andriamanitra fa tsy maharaka ninina mihitsy Jesosy tena hoe misy zavatra mihitsy ao anatin'ny sainy ao Andriamanitra manarona azy
ary dia tsy misokatra mihitsy ny sainy Jesosy. Tena azona entina ambavaka izany. Ary ny fanahy masina mangatahana androany Jesosy hidina ao anatin'izany zaza izany. Ianao rehefa laza fa hanome sainanay ianao satria ilay ny sainay ny fanatrehanao fanahy masina. Ampisokatra n'io saina io Andriamanitra. Ahatonga ny hanana saina matsilo. Ary izany mihitsy ny angatahako amin'izao fotoana izao an'io zaza io Jesosy. Ampidinanao ny fanahinao mahery. Esory Jesosy ny fisamboonana rehetra. Esory Jesosy ny fanahy ratsy rehetra mitondra fahadotona rehetra Jesosy. Ny fanahy ny fisamboonana mampikato saina rehetra Jesosy. Amin'ny anara-maherinao izany androany no rohana hiala amin'izany zaza izany. Tena tahaka ny hoe mametra tanana mihitsy amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia rohana hiala amin'izany fanahy ny fisamboonana izany fa izany mahatonga an'io zaza io lasa tsy maharaka ny inona, tsy misoka-tsaina. Ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, mangataka aminao ny fanahy masinao any hidina ao anatiny. Anomboka hisokatra ny saina, anomboka handray zavatra izy satria misy herin'ny fanahy masina midina ao aminao Jesosy. Dia tena fahazava-tsaina avy aminao manokatra ny sain'izany zaza izany. Misaotra indrindra Jesosy malalo, voninahitra ny eo anao ihany. Halleluja. Amen. Afatra kely fotsiny ho anao ilay nangatambavaka ho an'io zaza io raha azonao atao. Ny miteny amin'io zaza io aza mihinana zava-padina tsony dia teneno izy. Izany teneno izy aza mihinana an'ireny zavatra maloto ireny tsony fa ireny tena mampikato saina ireny dia afana malala. Mampadoto, misatraikana any amin'ny ati-dohany daholo ireny zavatra hohanin'ny olona ireny. Dia teneno izy aza mihinana an'ireny tsony hoe ireny zavatra maloto, zava-padina rehetrarehetra ireny fa anisany mahatonga an'izany ireny dia ao anatin'izay miasa ny fanahy masina manokatra ny saina. Izay eto iny Jesosy. Izay tapitra. Mahafinaritra be fa mevitsy ihany ny fitondram-bavakantsika. Izany hoe fatahian'Andriamanitra izany nareo. Halleluja. Mahafinaritra mihitsy ange mahita an'izany. Efa tena na nareo efa miezaka hoe mitondra-bavaka ny tenanareo na nareo efa tena hoe tahian'Andriamanitra tsy dia mila mangata-bavaka be intsony dia mahafinaritra izany. Alay koa tsy midika aza mangataka intsony izahay eto foana. Mitondra-bavaka nareo foana isaky ny talata. Fa mahafinaritra fotsiny mahita an'ilay vitsivitsy satria miaina eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ataontsika rehetrarehetra. Halleluja. Dia voninahitra ho an'i Jesosy dia mahafinaritra izany zavatra izany. Ny ohatra ka hivavaka sahady hamarana ny fotoana. Hamarana ny fotoana isika. Misy verifiaka aho sao dia misy mesazy tampoka fa hoe tsy voavaky sanatria aty ambany ety tsisy tsony tsisy mesazy tsony. Enary. Raha tsika hivavaka amin'izao fotoana izao hamarana ny fotoana dia hifarana ny fotoanantsika aorianan'izay. Misaotra betsaka anao izay Jesosy ny amin'ny fotoananay androany. Mankasitraka Tompo ny amin'ny feonao izay renay teto tamin'ity androany ity. Ny amin'ny fandarana izay totosa saoma tsara. Ninona mety sakatsakana tiany devolina atao dia totosa ny fandarana. Isaoranay anao izany Jesosy malala. Isaoranay anao ihany koa ny fitondranam-bavaka izay nataonay teto Jesosy malala. Amin'ny fononana anaovanay an'izany ary izaho mino matoky fa ianao dia maly araka ny habeny indra fonao azy rehetra vavaka nasanatra teto androany. Ireo koa Jesosy ireo olona izay tonga teto niaraka ny vavaka taminay teto Jesosy malala. Misaotra anao fa mbola omenao hery izy ireo afaka miaritra tamin'izao alina izao Jesosy araka ny teninao mihitsy manao hoe miala tatoro sy mivavah mba hatsidiranareo amin'ny fakapanahy. Tonga eto izy ireo miaritra Jesosy malala. Fantatro fa hainao no momba an'izy ireo tsirairay avy. Ary na dia tsy teny akory azy izy ireo tsy nangataka taminao Andriamanitra dia ianao nefa nilaza fa na dia tsy mangataka akory azy izay dia fantatrao izay tokony ho anay. Mihoatra lavitra no izay eritreretinay mihitsy aza no omenao tsirairay avy Andriamanitra. Manana anjara tsara ao aminao izay Jesosy. Ary mitondra-bavaka an'izy ireo izay iriny fon'izy ireo anie Jesosy malalaka araka ny sitraponao dia omenao an'izy ireo Jesosy. Angatahako aminao izany Jesosy malala. Tsy very maina izao feretanay tory amin'ny alina izao Andriamanitra. Fa andraisanay vokatra lehibe izao dia vokatra ao amin'ny fanjakanao Jehovandriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny fotoana rehetra izay mitoto-saina teto androany. Kehitriny ihany koa dia mivavaka ho an'ny firenenay izay Jesosy malala tsy mitsahatra ny azy izay nananao amin'izany firenena malalanay izany.
tena hoe ao anatina latsaka katerena tanteraka mihitsy Jesosy ny firenenay. Betsaka Jesosy ny insécurité tena hoe tsy milamina tsony izany Madagasikara zany. Saika ny faritany enina Jesosy dia ahitana loza isan-karazany, ahitana vakitrano sy vonon'olona sy accident isan-karazany Jesosy, hain-trano. Tena hoe tsy misy zavatra tsy mitranga ao anatin'ny firenenay Jesosy malalo. Dia izay manontany tena mihitsy Andriamanitra hoe inona loatra ny zava-misy Jesosy fa ianao mahafantatra ny zavatra misy. Ny any ataonay androany dia mifona ho an'ny firenenay izay Jesosy malalo. Zareo Andriamanitra ny malagasy dia tena hoe arakaraky ny sy ny fahantrana mbola mini ihany manao izay zavatra mampalahelo anao, mahatezitra anao. Jesosy ny malagasy arakaraky ny efa feno ny fahantrana efa tsy misy na dia nohanina aza mbola mandeha mamadika, mbola mandeha milalao faty inge Andriamanitra, manompo sampy inge ny firenenay Jehovah Andriamanitra, mangataka ny famindram-ponao izay Jesosy tahaka ny mangina tanteraka ny fahamarinana amin'izao fotoana izao, tahaka ny tsisy miteny tsony, tahaka ny resy ny ratsy ny soa ao amin'ny firenenay Jehovah, mangataka ny famindram-ponao hidina ao anatin'izany firenenay izany foana Andriamanitra. Jereo ireo fianakavianay izay mbola andy akaiky ny fonay izy ireo, malahelo izay raha misy zavatra mahazo an'izy ireo Jesosy fa misaotra anao kosa efa mbola arovanao izy ireo tsirairay avy, manana trano itoerana sakafo hohanina sy lamba hitafiana sy ny zavatra rehetra Tompo, mbola arovanao ihany koa amin'ny loza isan-karazany dia isaoranay anao izany. Ianao nangatahana hitahana izy ireo tsirairay avy, ny tananao mahery sy ny tanam-pitiavanao any tsy tsahatra Jesosy ny soan'izy ireo. Ny firenenay dia apetraka eo ambanin'ny fitantananao, ambanin'ny fiahianao Jesosy mbola tsy tsahatra ny hamindra fofonana ianao satria mbola tsy tonga ny farany dia mbola tsy foana koa ny farantenanay amin'izany firenena malalana izany. Saotranao ny amin'ny fotoana rehetra izay vitanay teto androany, apetraka aminao kosa ny toy ny fotoananay rapitso sy ny izay rehetra mbola ataonay eto raha mbola tsy ho avy eny amin'ny raha ho lanitra ianao Jesosy dia mbola hoeto foana izay fa raha ho avy kosa ianao dia eny amin'ny raha ho lanitra ny fotoana rehetrarehetra hifankahita aminao Jesosy malalo araka ny nofinofinay isan'andro sy ny zavatra saintsainay isan'andro Jesosy dia ho avy izay hitseranao Jesosy malalo. Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra Tompo, voninahitra ilay datolotra eo anao irery ihany hatramin'ny taloha indrinako mandrakizay mandrakizay. Halleluia. Amen. Tapitra teto ary ny fotoanantsika dia misaotra antsika rehetra nahatra ny teto hatramin'ny farany raha ampijondratsika miaraka eto aza ity no fotoanantsika anatin'ny takariva mahafinaritra. Ny alina kosa dia anatin'ny vavaka fiambenana samy mahery isika rehetrarehetra tahin' Jesosy daholo ary voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen.